nenitsika hoe terrain ve no lara-pameana toy za hoe fiteniko foana ity hoe rehefa tsy azonao androany ny zavatra atao dia ho azonao rapitso raha miteny français hoe si tu ne comprends pas aujourd'hui tu comprendras plus tard. Baolina kitrany hoe anisan'ny taratra hoentina manamarika ny fandrosoany ny firenena anankiray. Olona kely dimy arivo sy ray alina zany akory nisakana fampandrosoana eto mbola vonona mihitsy manana Florent Ratoel olany amin'ny troisième mandat ay makabana ho efa niomana telo lasa indray na hatrany amin'ny dixième mandat za tena mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy. Teto amintsika hatramin'ny hoe mpitondra faratapiny ary dia samy teny hoe azy tsikera kely arivo hatramin'ny dimanjato sy arivo hoe manao tsy ampafirin'ny hoe malagasy fafamafy le teny ohatrany manamaivana koa izy zay olona kely arivo kely sana fa ohatrany tena enjana koa zany ka mbola misy masarika am'izay ohatra manome isa ohatran'ilay parlementaire anankiray iny mbola zany ko mbola hoe zay zao zay anina kely sisa fa reny am'izao fotoan'izao le miazakazaka be ny teknôlôjia fa zavatra ohatrany rehetra tsy mety dia esorina to le vato eo ampovoan-dalana ka esorina mamety azy to le nifo mararaka alana ny mahatsara azy dia tahaka izany ihany koa tsy mifanasala amin'izany fa ny esorina ihany koa ny DGN ACM araka ny tatitra ny filan-kevitry ny ministra Ouma dia nofoanana ny didim-panjakana manindry ny talier général ny aviation civile teo Madagasikara ny colonel Damas Gervais izay nitendrena ny febroary 2024 izy izay nahiditra ponja fonjomaika no ilay raha rano Boeing 777 rehefa niakatra fampanoavana teny amin'ny PAC. Arak'izay ihany koa dia anio otsanaina manokana eny Anosizato ny mpiandry arato ny Barea tamin'ny Tianina dia Toldo isy fitsanana manokana ho an'ny Toldo noman'ny commune Anosizato andrefana ny oraka misy amin'ny 4:00 eo amin'ny tetezana Anosizato izy izay voavy niatrika ny fifanitsanana mondial 2024 tany Maroka niaraka tamin'ny Barea A. Etsy ankilany izay ihany koa dia nilaza ihany koa ny ao amin'ny atoko HVM satria ny olona ritsabo tsy hanafenana aretina ny olona andrandrana tsy hanafenana losola ary bazetifikavana tsy hafenana varangaranga dia nilaza ihany koa zareo amin'ny HVM fa tsy andray anjara amin'ny fifidianana tsy manara-dalàna io fifidianana io sy fifidianana sénateur io satria tsy ampy ny mpifidy hoy ary orakoto vao misy commune tsy manana be ny tanàna sy mpanolotsaina tsy misy koa ny voalohan'ny faritany sy mpanolotsaina paritany araka ny voafaritry ny lalam-panorenana tsy iraitsobakomba amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny HVM ohatrany ny voalohany mikasika n'ilay fifidianana sénateur. Somary sitaka kely eo ny averany asika ao la Frantsa ao etsika roa etsika nataon'ny mpitsabo tao amin'ny hôpitaly Tenon any Paris anjato ny ireo mpanao fihetsiketsehana no nivory itaky amin'ny tsy fampiasan'ny mpiasa sy ny fanapahana tetibola amin'ny setry ny fahasalamana mpitsabo mpanampy ary ihany koa ireo azo lazaina fa mpikirakira ao anatin'ny hôpitaly mpiasan'ny hôpitaly zany nanao ny hetsika mikasika an'izao tsy filaminana eo anivon'ny fitsaboana izao ny mpitan'ny filaminana fisamborana manodidina ny 200 tamin'ity alarobia ity tany Fransa raha toka izany vaovao avao amin'ny pejin'ny Top Radio atao ihany somary resaka ihany koa ny mpanara-pavoany amin'ny hoe ny olona rehefa misy tsy mety avy hatrany teny hetsika naneo ny tsy fahafaliany mikasika ny zavatra nitranga manoloana ny raharaham-pirenena indrindra moa ny tany la Frantsa tany. Miarabany miarabany Zoko Brito miarabany Samasy Madagatsy fa tsy adino ny fiaina antian'io alarobia fa araka amin'ny folon'ny volana septambra raha vao miresaka an'izay dia isany hoe tantara tsarona tany amin'ny
taona maromaro ampolopolo taona ny lasa zay ny septambra efatra amby roapolo taona tazy tany États-Unis tany a niordana ny tranokambana izy hoe fampiorona noko lasina anisan'ny hoe mafy indrindra ho an'ny Amerikanina zany andiana marina satria roa arivo mahery teo no ary lisy nge tena olona volavolany tao anatiny tao ihany tao ambadika le izy Osama bin Laden tao anaty fitondrany Obama moa izy no tratra sy matin'ny Amerikanina ihany mba taona maro tateo aoriana tsetsatsetra reny tantara mba fampatsegana ihany koa hoan'ny hoe tanora ny ankizy sy ny sisa tavitra anatin'ilay hoe culture générale tokony ho fantatra eo amin'ny tantara tontolo zao miaraba mana mafy ny araba rehefa alakamisy moa andron'ny fitiavana io zany da ny tena marina ohatrany hoe miresaka an'izay matetika ihany zany tsika atao ampitiavana be mety zay mihitsy mahatonga tsika moa raha télévision zany de hitan'ny olona tena nisafidy an'ity loko ty mihitsy dany zany tamin'ity andro an'ity satria la vie en rose zay zany ary rehefa vinaka volan'inona mamelana mipaisy ry samina afa-tsy indray mbotsako ny orana efa tsy ho ela io zany sisa ary ny hoe ny fela-paiso ve mba mety hoe tsy haiko tonga de orange na ohatratra zany fa sa mafykely foana izy io orange de ahitana orange mafykely foana amin'ny ankapobeny mafykely iny eo ihany iny mba iverenana le izy niresaka an'le hoe en septembre sa ny fampiororona zany inona ny ambadika zany ny ambadika le izy zany de le hoe tsy zakan'ny olona lay tsindry fanararotana be dehibe zany anatin'io de zany mahatonga an'ireny ary ataontsika hoe miendrika amin'ny miseho amin'ny endrika goavana ohatrany hoe 11 septembre fa miseho amin'ny endrika majinijinika ihany koa mety hoe kaizoele izy amin'ny toerana sasany fa raha ny zavatra nitranga tatoato tamina firenena vitsivitsy de tsy lavitra n'izany ihany koa izy mety hoe fampiororona ary ambadika ary fa aty ambadika aty koa izy mety hoe misy afatra ao ambadika mitrotra zany de tena aloha hevitsika amin'ny tian'io ty moa zany mikasika ny hoe état de droit sy ny resaka hoe indépendance de la justice fa horesantsika mifanaraka amindreo fa miainga amina ataontsika hoe tranga zany zao tsika horesany io ny tranga eto Madagasikara sy ny zavatra voalaza sy ny resahana fa reny zavatra misy maneran-tany reny de zay le izy hoe tany Kambodja tsy lavitra ny hoe ihany koa eritreritra violence policière ny ataontsika hoe vola be loatra tsy hoe be loatra moa zany hoe ny zavatra andrasana amin'ny ataontsika hoe parlementaire ny avantage andrareo miopapana zay tsy araky ny andrasan'ny vahoaka ihany koa zany hoe tsy mahatsiaro hoe mba misy tamberiny ny andraikitra ty amin'ny vahoaka de nanao hetsika ohatra zany koa ny tany Kambodja talohan'io tranga miseho any Nepal sy ny tany amin'ny toerana hafa ohatra ny France any amin'izao fotoana zao io de mahery vaika ny olona satria tena fa hoe mitrotra zany tany any Nepal moa ny resaka hoe fanakatonana resaka tambazotra serasera azadiny fa zany koa nisy natonga nefika lehibe tany Tunisie tamin'ny fotoanandro tao anatin'ireny fotoana resaka tamina fifampitana tao anatina réseaux sociaux koa ny tena natombohan'ireny ary nisy fotoana ary taty Madagasikara le tovavy iny tany amin'ny rehefa nisy le tsika tany 2009 reny le tokona fahalamanana de nisy vehivavy tunisienne tonga taty Madagasikara nafaran'ny tompony andraikitra sy fitondra tamin'izany fotoana zany teto zany mba ohatrany hoe anao fafisala na eo any alafantsio ary miainga amina tambazotra ihany koa zany rehetrarehetra zany zany hoe misy hery ambadika ihany koa anatin'le mandrova zavatra zany ao anatin'le izy na io tany Nepal resaka réseaux sociaux no nisan'ny atombohany zany ny taty Madagasikara ohatra hoe fanakatonana haino manjery isan'ny nampatonga l'izy zany hoe zany rehetrarehetra zany le mahatonga an'le fanamarihana hoe ny toerany ny serasera sy ny fantsona mifanaraka amin'izany de manana toerana lehibe mety hoe zany hoe ino karazana hoe solaitra be écran anankiray ahafahan'ny olona maneho sy mampafantatra hoe tena misy ny zavatra tsy mety tsy hoe ny Facebook mety hoe matanjaka fahalay Facebook na ny hoe tambazotra hafa no ahafahan'ny olona tena hoe maneho zany amin'izao fotoana zao hoe taratra anankiray amin'ny hoe afatra sy alahelo sy ny hoe mety fahatezerana avy amin'ny mponina avy amin'ny vahoaka de ireny avy eo no mitarika fifanentanana samihafa gasy hoe manahoana ny eto amintsika moa tany aloha nisy an'le hoe zay 6% imbécile sy ny sisa ve fa io rehefa mitambatambatra sy hoe mivadika zavatra hafa sarosarotra ihany mifehy azy
ka zay tsy de tena hoe any anatin'ilay hoe tambazotra tserasera ny tena atsongadina ao anatin'ilay izy na izany na zany fa ny anatin'le hoe ahafahan'ny olona zany mampita sy taratra ihany ho an'ny fahatezeram-bahoaka ny alahelo-mbahoaka sy ny fahitana hoe zavatra tsy mety satria teto amintsika hatramin'ny hoe mpitondra faratapiny ary dia samy teny hoe azy tsikerakely ariva hatramin'ny dimanjato sy arivo hoe manao tsy ampafirin'ny hoe malagasy mafy koa le teny ohatrany hoe manamaivana koa le izy zay olona kely arivo kely sana fa ohatrany hoe tena enjana koa zany ka mbola misy masarika am'izay ohatra manome isa ohatran'ilay parlementaire anakiraha iny mbola zany ko mbola hoe zay zao zay anina kely sisa fa reny am'izao fotoan'izao le miazakazaka be ny teknôlôjia fa zavatra ohatran'de tsisy maniry maniry mihitsy tena atao aladiny vava inao zany mihitsy le hoe isinina savoritaka ny nakorotana eto tsika tena mandrary an'le toy sy ny fihavanana fa zay le iverenana am'le hoe miditra tsikelikely tsika any am'ilay hoe ny justice sy ny indépendance ny zany justice zany eto Madagasikara betsaka ny zavatra manahirana ary tena mampalahelo ny olona miotrika mikasika ny zavatra mitranga am'le hoe ny matetika eto ny aran'izany ataontsika hoe antsodray ny aran'ny ataontsika hoe faravana famoizana havana mbola ireny ndray zany misedra mafy ao anatin'le zao mamaky an'ireny tao anatin'le faneho-kevitry ny olona le hoe fa ahoana zany le tery am'le hoe homicide involontaire dia zao fotsiny ve tsy mahavidy ny aina moa zany efa hoe tsy averina ny aina efa lasa fa mba tsy mifanaraka am'izany koa le zavatra aminao misy olona nay nefa ka ny ara-drarina sy ny ara-dalàna dia misy manatevitra anakaviana namony ainy vokatra ny losam-pifamoivozana dia ny nahavanona ny loza ndray ohatrany hoe vomay manindry sy mampiroro amin'ireo fianakaviana namoiavana dia zavatra misy zany faharoa eo ihany koa ireo olona ataontsika hoe io le voany resahana tamin'ny maly hoe voany voky n'ilay fanapana teo anivon'ny filakevitry ny gouvernement zany fa dia raketina amin'ny farika amby folon'ny volana desambra ny fifidianana sénatorialy dia mampiakabe daholo ny rehetra hoajaina sa tsy hoajaina ny lalàna eto Madagasikara satria ny lalàm-pifidianana eto amintsika dia milaza mazava zany fa tsy tokony isy fifidianana tanterahana ao anatin'ny vanim-potoanany fahavaratra dia tsisy tokony alokalofana mihitsy ny tranganisy teo aloha efa natao taolohany manao fifidianana andro fahavaratra ka manina zao ny tsy azo atao ny fifidianana eto Madagasikara dia voafaritra mazava fa tanterahana ao arin'ny farany volana aprily zany manomboka volana mai ka hatramin'ny oktobra zay zany ny fipetraka ny lalàna faro ny fifidianana sénatorialy dia misy ny atao mpifidy vaventy dia raha fetondreo olom-boafidy amin'ireo vondrom-boaka paritra tsy njara-pahefana na ny collectivité territoriale décentralisée na CTD zany izy ireo dia ahitana ny commune ny faritra ary ny faritany mazava be ny firafitra any ao anatin'ny lalam-panorenana ireo dia fidina mivantana ny mpitondra amin'ireo zany hoe ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny lehiben'ny faritra sy ny mpanolotsay paritra ary ny lehiben'ny faritany sy ny mpanolotsainy ny faritany hatreto zany dia mbola tsy naneo na finiavana mihitsy ary politika ny fitondrana misy amin'izao fotoan'izao zay nanao sy nandroso ary nampandany io lalam-panorenana nanomboka hatrany amin'ny taona 10 ny hanao zany fifidiana paritra izany tsy mbola nisy na indray mandeha ary tany amin'ny fitondrana tany amin'ny 2007 tany mba nisy atao élection régional zany hoe ireo conseil régionaux tadidiko tsara refetson ary kotandreniriny reny dia isan'ny nirotsaka ho candidat tamin'izany fotoana zany 2007 zay ihany mba nisy fifidianana teo anivon'ny région zany hoe efa mba nisy dingana fa atao aoriana zay dia tsisy ny lalam-panorenana nandeha efatra amin'ny 20 amin'izany tokony fidiana fa tena zay mihitsy efa novaina gouverneur moa ny ACC milaza hoe fiantsoana fotsiny fa araka ny lalàna dia zay tira atao eo zany mety foana ka zay le izy hoe rehefa izay le zavatra mitranga dia mbola mipetraka le fantina ho ajaina sa tsy ho ajaina ny lalàna dia zay indrindra ny resantsika n'le hoe tantan-dalàna sy nikasika ny hoe ny fitsarana resaka fitsarana moa zany satria ny fitsarana momba lalam-panorenana mihitsy koa tao anatin'le tolo-kevitra navoaka ny sueni 11 décembre raha ity raha iray ity tranga farany ity zany no nakatoa hoe eny mety io dia ao anaty koa moa zany mahatonga zany hoe hampanajana ka hoe eto amintsika zany
dia manahirana be ny iresahana amin'izany kesaka hoe tany-tandalàna ny lalam-panorenana antsika dia manolotra mazava io resahantsika eto foana hoe ny andininy fa 5 amin'izao dia milaza fa tokony hijoro zany filakevitra ara-toe-karena sosialy ara-kolotsaina zany tsisy io lalam-panorenana zay nyvolavolaina sy naroso ary nampandanin'ity fitondrana mijoro ity zany hoe ny mpitondra amin'izao fotoana zao tany amin'ny 14 dia manoratra zany fa tsy mbola nisy na finiavana indray maraina hoe anangana zany ao anatiny any amin'ny disposition any amin'ny article 168 amin'ny constitution dia milaza mazava ny hoe mba hahafahana mandrary fihavanana amin'ny eto Madagasikara zany taorin'ireo ataontsika hoe disadisa ara-politika tao anatin'ny fotoana maniny dia ajorony eto hoe CFM na conseil du fampihavanana malagasy fianao hoe indray mandeha nijoro izy ry tokony fahalamanana dia amin'izao fotoana zay mba mipetraka dia ohatrany tsy hitantsony zany tohany nefa tena disposition constitutionnelle article 168 no milaza ny tokony nalay rafitra anankiray le ACDD ary neny enjehana hatramin'ilay talohan'ity filoha tena hoe izy hoe tsika zany ohatra hoe mividy ny lohany nefa matahotra ny masony dia io moa zany nefa ny raha nahita reny hoe izy tompony sy izy tompony moa zany tsy hoe tompony resahana sy tena hoe angadananana sy hoe ny ampiarana an'le hoe article 54 efa trany ampiandohany io dia avy eo ny article amin'ny 45 47 46 amin'ny resaka fifidianana le hoe tokony mametram-pialana 10 andro raha mbola irotsaka vidiana anao deuxième mandat ny folo aperinasa sy ny sisa tranga misy zany dia io le ateoriana inona le profa le raha mbo malaza zay fanantika amin'ny 7 volana izy zany zao afaka andro vitsy raha ohatra ka raisina ny datiny 14 ny volana jona ary tokony fahalamanana hatreto mbola tsisy fitsarana mandeha fa ataony elanelan'izay le hoe fitsabahan'ny exécutif ao anatin'le rara satria dia apabe maso fandaharana manokana tamin'ny fahitalavitra ahitana ny ministra sahana ny fanadiadiana zany hoe tompona ndraiky tao anatin'ny resaka OPJ zany hoe teo zany ny anivon'ny gendarmerie teo anivon'ny police pirenena niaraka tamin'ny ministre ny fahasalamana niaraka tamin'ny procureur niaraka tamin'ny filohan'ny république dia izay ny tenenao zany ao anatin'le izy ary tokony fahalamana satria ao anatina fanadiadiana mandeha hoe nanova ny fandehana fanadiadiana ve mpanao gazety na hoe karazana valan-dresaka loha-pirenena manao sorodalana zao ny hitondranareo ny fitsarana ny raharaha zany lizy hoe hatraiza marina satria na le lalam-panorenana antsika ihany koa sy ireo lalàna fototra rehetrarehetra dia tsy mametraka mazavany zay hoe ohatrany hoe misoratra le hoe fisaraha-pahefana ny mpanao lalàna mpanatanteraka ny mpitsara fa eo amin'ireo rafitra napetraka ho fanatanterahana zany dia tsy mihita soratra mihitsy satria dia hitsabahan'ny exécutif avokoa ireo rafitra izany tsarona lay anankiray ihany koa le nisan'le vadina manamboninaitra misamborona rehefa nianjehana ny vadiny avoay ny vadiny fa tsy mety zay ohatra ny namboamboarina lay hoe nisy fangatana fafana ohatra maika sy ny sisa rehefa ndenikihana dia zay ilay endrikestion mety hoe apahany reny fa ny zavatra mitranga zany betsaka lay endrika hoe tsy maneho an'ilay fisaraha-pahefana ohatrany hoe tratran'ny baiko sy ny sisa dia zay metimety dia mandeha ny atevitra moa le tamin'le resaka accident aradrariny sy niaraka ny lalàna zany nendray mifanipaka any ihany satria nisy zany ohatra reny hoe noho ny resaka politika misy olona migatra 7 volana tsy misy faty olona tsisy hoe korotana tsisy hoe dorotrano fa misy hoe olona nafaty ana olona naky 7 volana tsy mijabaka sy hoe manakihana ny fitsarantsika fa naizana tsany mitsapa sy hita ihany lay resaka hoe fifanipahana eo amin'ny lalàna sy ny hoe ndrany dia zay dia iverenantsika any satria anatina contexte na resaka élection mbola iverenako ihany le izy ary tokony raha fahalamanana hoe lalàna no milaza fa raha misy ny famerenana fifidianana dia tanterahana ao anatin'ny 20 andro efa tsahivitsika teto zany misy commune roa efa tsy resahana zany tamin'le mandat teo aloha fa tamin'ny farany teo zany dia hoe misy commune 12 ny didininy tao amin'ny fitsarana amin'ny sahana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana ny amerenana ny fifidianana amin'ireo toeran'ireo dia hatramin'izao tsisy dila ihany anga vita zay 20 andro tsony toko raha fahalamana toko ty fa nanika ny 9 volana tsisy an'izany fifidianana zay izy hoe hoajaina sa tsy hoajaina le lalàna itsika nefa ny
miambo milaza fa tany tandalana ary mbola namafisana zany le hoe mba merenana fitokisany vahoaka sy any mafisana sy anakekezana koa vahoaka tamin'ny fionan'ny filohan'ny repoblika niaraka tamin'ireo mpikambana anivon'ny CSM na ny filakevitra ambonin'ny fitsarana nisy lalàna moa dia milaza fa ny filohan'ny repoblika ny filohan'ny CSM ary ny ministry ny fitsarana ny filoha lefitra dia miaraka amin'ireo mpikambana zay manefitra zany filakevitra ambonin'ny fitsarana zany dia ahoana moa no ahafahana inona ny fiatraikan'le izy ny fiatraikan'izany rehetrarehetra zany dia mazava be misalasala ny olona resahany io zany dia ohatra hoe mpampiasa vola ny aty amin'ny sehatra tsy miakina amin'ny hoe noho ny tena io fitsarana io dia andy anankiray ahafahana mame antoka ny sinyle ataontsika hoe fampandrosoana dia ny amin'ny sehatra tsy miakina ny tena miantoka be an'izany sehatra tsy miakina dia hoe fampiasam-bola zany misy famboronana asa teraka zany ao fa ny olona nefa misalasala ombianabe antsika ary tokony rahafahalamana dia mamerina eto hoe ambany dia ambany ny ataontsika hoe fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara satria zany tontolo manodidina ny raharaha mahakasika ny fitsarana faleovateona ny fitsarana mikasika ny atao hoe fanjakana tandalana dia lavitra n'le hoe fanome fitokisana lavitra n'izay le hoe antoka ahafahan'ny olona mampiasa vola eto Madagasikara. Zao misy ohatra anankiray miverina kely amin'ilay fifidianana sy hoe tsy fampiarana lalàna any amin'ny distrikan'ny Mahajanga faharoa dia misy hoe ben'ny tanàna anankiroa lany tamin'ny tsy miakina efa namohan'ny filakevi-panjakana hoe ireto no lany somatsara fa tena hoe raha ny fitarainana voaray zany dia hoe ny avy amin'ny préfecture sy ny hoe lehiben'ny distrika tsy mampiatra sy mahazo notification hoe apetraka ny atao fametrahana nyreto fa tsy mampiatra satria resy ny kandida ny volomboasary zany raha lay fitarainana dia zany lay endrika anankiray hoe rehefa ohatran'ny ahoana no ampiarina ny lalàna sy ny didim-panjakana dia rehefa ohatran'ny ahoana no afaka izirizirena dia io koa zao adevitra asa hoe nanahoana moa ilay any amin'ny distrika Betafy hoe ben'ny tanàna efa lany efa tafapetraka dia ohatrany hoe enjehana fahatany dia lasa mitsoaka misitrika asa hoe nanahoana nefa raha fa efa androandro vitsy moa zany nisan'izay tranga zay dia rely endrika hoe rovina no mateny hoe mifanaraka araka ny tokony izy ilay fampiarana ny lalàna sy ny aradrariny ao anatin'izay zavatra mitranga amin'ny fitantanana ny raha-panjakana eto fa indraindray ohatrany hoe no ny tombotsoa politika ny ranona sy ranona dia afaka apetraka sy ampandeferina ny hoe lalàna na dia efa hoe voafaritra mazava sy mipetrapetraka ary be deabe raha ny tranga eto Madagasikara ahoana no atao ary zany zao ny fanontaniana mipetraka inge dia zay misy nisin'le misy ao male ohatran'ilay raha resaka ilay fifidianana teo ny vokatra le hoe betaka ny zavatra tsy ara-dalàna amin'ilay fifidiana sénatorial dia efa nanamino heviny zao ohatra ny SVM tsy handray anjara ao anatin'izany fifidiana sénatorial zany mety misy zany andikan'le izy ka nareo tsy manana olombo fidifidy dia matahotra anao resy dia manao fohitana avant tsy hany mihitsy le izy to satria resaka zay le hoe ny anjehana tamin'io resaka hoe tsy fanarahana lalàna io fitondrana tamin'ny rajonarym-mampianana tamin'ny fotoanandro fa anisan'izany tsy nahavitana na metraka atao anatin'ny fehimpotoana voatondra ny lalàna notre cour de justice ary efa saikana mpiongana ny fitondrana rajonarym-mampianana tamin'ny taona 2015 dia nandray lesona izy ireo manoloana an'ilay zavatra nisy hoe ahoana tokoa satria na fotsiny tamin'ireny dia nefa amin'izao fotoana izao zany hoe eny ary tafatsangana eny notre cour de justice araky ny fangatahana sy ny faneren'ny lalàna ny ametrahana zany fa miodina araka ny tokony olo izy dia mbola miverina amin'le hoe atraizan'le fahaleovatena ny fitsarana atraizany koa satria dia isaky ny mandeha zany ny raharaha zay mety hoe manotohina ny zoron-dama na ny zoron-trano na hoe mahakasika mpitondra ambony dia mitsidika eo ambaravarana no tokony ambaravara ny fitsarana ny politika dia raha fa zany satria mandeha le resaka hoe zay tsy nanota taminareo noaka hitorabato azy dia eo zany dia lasa mifampiaro ao anatin'le izy ary tsy mba hoe mifampiaro amin'ny zavatra tsara zay zany le tena manahirana fa mifanohitra amin'izany dia zao moa zany lasatra mahita resahany hoe nareo dia maniry ny zavatra hitranga ohatra ny any Nepal azafaty tsisy an'izany fa tokony hatsapa mihitsy kosa aloha zany ireo mpanohana sy mpanapa-kevitra eto amin'ny fifireneny ity fa ny rahirana ho atao anatin'le voalohany aogositra tamin'ny taona 2021 tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tany sana daholo io rehetra misy anina ve eto misy anina ve eto misy anina ve hazo ekena ve zao fenao ve zany mieritreritra hoe dia tena hoe mbola vao may piry
ohatra lavitra no zavatra nitanisana tamin'izany fotoana zany zavatra misy iainana amin'izao fotoana fotsiny tsika zao hoe ny mijiro miresaka délestage sady mitatitra ilay filan-kevitra ministre hoe tena efa raha serasera mikasika any ilay milina 500 mégawatt tena mety efa tsy haiko firy-volana betsaka zay io dia ao anaty filan-kevitra ministre indray hoe niraisana ny fanapahan-kevitra itomana an'ireo fitaovana afaka 2 herinandro efa ela nilesana hoe otoma ohatran'ilay hoe tobiary anaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro 7 sa 7 dia tao Tomasina dia taraiky tao dia avy eo nandeha serasera kely dia navoaka dia mandrakitiny androany tsy hita hoe nakaiza ny toy hoe fananganana ny reny ka zay ilay izy hoe betsaka ny serasera natao betsaka ny hoe fanambarana sy fanehoana fa dia miasa sy hiasa ary hanao zavatra sy hamahorana fa zay teneny Brito zay hoe pire noho ny teo aloha zalay zavatra dia za zao ohatra ny mifandray amin'izany mihitsy izy toko raha fahalomanana hoe da zao taitra kely taitra be mihitsy nitselatra mihitsy ary mifoko hoe nisy manodidina tontolon'ny fanatanjahantena ataoko hoe miavaka kely zany aloha ny resaka fanabeazana le hoe nanaovana fitokanana ary misy vava manahirana somoa reny zany fa voatahiry ataona ohatra hoe olom-boafidy amin'ny faritra atsimon-drano iny mikasika an'le hoe tsy mahita ve ny maso amin'ireo fotodrafitrasa nga dia fotodrafitrasa zany lazana fa misy fampandrosoana eto zany inge fa tena hoe ateraky le izy fa ny ao anatiny hoe tsy le foniny angeny ny zava-dehibe fa le atiny manao any le resana hoe resaka fanampianarana zany ny kalitaon'ny fampianarana politika ny fampianarana ny voatoatin'ny fampianarana reo mpahana be mpampianatra sy ny sisy ny fanomezana asina zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe le fotodrafitrasa eo ny voaloko sy ny ana dia ilazana fa hoe mety tsy mandeha ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara avahantsika iny zany avahantsika iny resaka iny aloha fa mbola be dehibe no resana fa hoe le anankiray mba sy tonoky kely fotsiny zany satria somary nanaitra nagaga navaky fo ihany le izy amin'ny lafiny anankiray le hoe hotazomina eto Madagasikara reo mpilalao fa tsy hoe zay mba le hoe mba may zany eo dia tazomina eto dia tsy fantatra aloha toko raha fahalomanana fa ninona moa zany ny fandraisana an'le amin'ny teny voambolana fampiasa amin'ny fanatanjahantena indrindra fa amin'ny lafiny baolina kitra misy le atao hoe mercato amin'le mercato io zany dia hoe fotoana ahafahan'ireo ataontsika hoe mpilalao zany na ny mpitsirika mpilalao na club mitsirika hoe ity mpilalao ty ilainy andrafitra ny clubany resaka transfert zany sy resaka fividianana ary betsaka ny mpilalao ary za tena resy lahatra n'izany hoe ao midinga mpivoara ny zavatra zay ataony dia mba hoe maniry izy reny hoe ho tonga amina club lehibe misy angambana iray raha tsy manonofo hoe mba ilalao any amina club matanjaka ny sanatra hoe Barcelona any Real de Madrid any tsy haiko Bayern any amin'ny PSG zany daholo ao anaty midinga mpivoaran'ny mpilalao fa nitsika zany ohatra ny hafa dia eo zany tonga saina hoe le izy ve zany kirevirevy ohatran'izany taiterina satria zany dia tokony voarafitra ao anatina hoe tsifitsipika angamba ny resana izy ahoana ny politika amin'ny lafin'ny sport eto amintsika hoe raha misy mpilalao mandrafitra ny ekipy-pirenena tsy haiko na club manahoana sy manahoana zany no hitantarana an'izy ireo sy no avin'izy ireo anatin'le izy ohatrany hafa misy volana tokony ao amin'izany indray ary ve satria voalaza hoe misy mpilalao tokony andeha tsiesyela vidiana zao dollara dia le izy dia izy alohanareo dia zany no vidianareo mitsy ve ohatrany izy tena mitsy ve zany le izy dia mbo anangana club ako sinana hoe ty club tazominy tena hafa mihitsy raha agnaty tena hafa mihitsy tena hafa manahirana le izy betsaka ny manao fanakianana hoe misy mpanolo-tsaina ihany ve ao sa fa le ao anatin'ireny hoe tena hoe avy aminay mivady avy amin'izy mivady ohatran'izany tazomina fa tena misy vola ihany misy vola ihany ao fa dia zay moa zany tsy mahita an'ireny fanambaram-pananana sy ny etsetra reny satria tany am-panomboana izy dia hoe atolotra ny faritra ny karama isam-bolana dia zao zany hoe mbola zany hoe fa tsisy vola mpilatana antsony zany raha hoe karama no anaovana an'izany fa tokony misitraka an'izany daholo ny faritra rehefa mety efa niodana nazo raha ohatra manao an'le akandray zany dia efa torona indray sao mandray fa reo faritra ve efa nandray an'izany ve efa mba nisy ny telo dia efa ohatra mbola tsisy nanao merci aloha zany mbola tsisy nanao merci fa dia efa voaray tompoko le tao anatin'le voalaza iny andao aloha ty raisina riny reto doko reto ny antso anao fa sao dia hoe zay ny tena manao zay manako lazaina mandritry ny tontolo andro mihitsy raha mikasika ny tiraraha ty andao ifampizarana amin'ny fotoana